no nosambory ny Paul Rafanoarana sy Philippe François niaraka tamin'ny vadin'izy ireo avy no niraraha fikasana amony ny filohampirenena na niraraha Apollo 21 nampidirina ponja vonjomaika teny sy afavy hatrany moa izy ireo lahy ireo taoriny ny fiakara ny fampanoavana ny 4 aogositra 2024 ny Anjindinjera. Androany ihany dia efa nandray ny fiaramanidina nitondra azy ny azo any la Frantsy Philippe François ilay teratany Frantsay nomelohan'ny fitsarana malagasy igadra 10 taona an-tranomaizina no niraraha fikasana amony ny filoham-pirenena Andrazoelina na ny Apollo 21. Ny maraina teo i Philippe François no voalasa fanavoaka ny fonjany sy afa tsy nahazo-baovao kosa ny mikasika ny Paul Mayora Fanoarana teratany Frantsay faharoa vao eloka tao anatiny raharaha Apollo 21 tsy mbola namoaka fampitam-baovao ofisialy mikasika ity extradition ny Paul Rafanoarana ity moa ny fitondram-panjakana malagasy na dia efa niparitaka teny amin'ny tambazora tserasera azy io vaovao io nanomboka ny tolakandro teo. Raha tsy ivona dia ny gazety Africa Intelligence no namoaka ny 20 Desambra 2024 fa nisy ny fionana tany Paris ny 2 Desambra 2024 teo amin'ny ministra ny fitsarana malagasy tamin'izany François Rakotozafa sy ny sekretera jeneraly ny fiadinana ny Repoblika tamin'izany Pelandro Espérance sy ny mpanolotsainy ny filoha Frantsay aty Afrika Franck Paris sy Xavier Rancin. Fionana izay ny fampiresahana ny ampodinan'ny Frantsa na anaovana extradition ny teratany Frantsay Philippe François. Efa nisy ihany koa ny fifampiresahana manokana teo amin'ny filohampirenena Frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha malagasy Andry Rajoelina raha ny nambarany Africa Intelligence tamin'izay ka ny fampodinan'ny Fanny Soernay eto Madagasikara no takalo ny fampodinan'ny Philippe François nangatahany filoha malagasy. Fangatahana izay nolavo ny filoha Frantsay raha ny lahatsoratra ny Africa Intelligence. Mialohan'io ny volana Aogositra 2024 no nisy ireo olom-boafidy Frantsay nanao fanangona tsony na pétition nitaky ny amoahana ny François Philippe. Ny volana Janoary 2024 lasa teo indray dia nametraka fangatahana faharoa teny amin'ny fitsarana ny amitandro teratany Frantsay ny saziny any Frantsa i Maître Mac mpisolovavany Paul Rafanoarana Mvaty sy Philippe François. Efa nanomboka tamin'ny 18 Desambra ny ampitson'ny voahan'ny didim-pitsarana ny 17 Desambra no nalefa izay fangatahana izay moa i Maître Mac. Ireo olona rovany mihitsy no mangataka io extradition io Maître Mac raha nanaovana resaka ho an'ny mpanao gazety izy ny 15 Janoary 2024 lasa teo. Reo client reo no miteny hoe alao zahay any France no amitany sazinay aratsika mahalala ny fomba fiainan'ny gadra eto amintsika sy ny any France. Raha tsy ivona dia ny 20 Jolay 2024 ny samborana ny Paul Mayora Fanoarana sy Philippe François niaraka tamin'ny vadiny avy no ny raharaha fikasana amony ny filohampirenena na ny raharaha Apollo 21. Nampidirina aponja vonjomaika teny sy afavy hatrany izy roa lahy taorian'ny fiakaran'ny fampanoavana ny 4 Aogositra 2024 mandrapahatonga ny fitsarana ny 9 Desambra 2024. Taorian'ny didim-pitsarana nivoaka ny 17 Desambra 2024 dia nomelohan'ny fitsarana igadra 20 taona asan-terivoziny Paul Mayora Fanoarana 10 taona asan-terivozina kosa no azony Philippe François. Fiaramanidina manokana moa ny nitondra ny Philippe François ny azo any la Frantsa androany maraina raha ny lahatsoratra navoaka ny gazety Africa Intelligence io arivo. Sazy miantona roa taona an-tranomaizina no nomeny ny fitsarana any Doris Rakoto Samuel sy Nambina Rahirimampianina hoy ny mpisolovava azy ireo Maître Mac taoriny ny voany didim-pitsarana androany. Fanampenam-bavy io sazy io hoy hatrany ny mpisolovava azy ireo. Nilaza ny ampiakatra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana ambony arak'izany i Doris Rakoto Samuel. Famorina olona tsy nahazo nalalana moa no loham-piapangana any Doris Rakoto Samuel sy Nambina Rahirimampianina no ny hetsika teny amin'ny kianjany 13 Mey lasa teo. Nomena Ravaorvony sy Anja Rakotonoraina. Penambava ny didim-pitsarana roa taona an-tranomaizina sazy miantona azony Doris Rakoto Samuel sy Nambina Rahirimampianina hoy Maître Mac mpisolovava azy ireo. Raha vao mamery kelika ao anatin'ny 5 taona mantsy ireto farany hoy izy dia miatro sazy io. Nivoaka zany ny didy teo dia ny sazy ny fisarana le izy roa taona an-tranomaizina sazy miantona. Izy mianada zany aminay zany le izy fanampenam-bava le sazy satria ny dikan'le hoe sazy miantona dia ao anatin'ny 5 taona zany izy raha manao heloka indray mandeha ka voasazy dia miantra avy hatrany le roa taona an-tranomaizina. Namafy ihany koa moa i Doris Rakoto Samuel fa fanampenam-bava io sady niatra tamin'izy ireo io anylaza izy fa mbola ampiakatra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana ambony. Arak'izay tenen'ny maître zay moa zany dia voaka ny didy nomeny fanjakana roa taona sazy miantona ny tenako. Araka ny tena maître hoe fanampenam-bava le izy amin'izao situation zao
Zay moa tsy onona amin'izay fa hanao appel raha teo dia hitantsika ny toy ihany. Raisy ivina ny raiky amin'ny 30 Mey lasa teo no nidina teny amin'ny kianja ny 13 Mey i Doris Rakoto Samuel vady ny Mahery Lanto manandafy. Voasambotra nandritry hoetiko i Nambinina Rahery Mampianina mpikambanao amin'ny vonana Gasileo ary nampidirina ponja Vonjimaika teny Antanimora. Ny 5 jona lasa teo kosa no tonga teny amin'ny tranon'ny Doris Rakoto Samuel ny Gendarmerie-pirenena nisambotra azy ka nanomboka teo izy na Raimaso ara-pitsarana na sous surveillance judiciaire. Nivoaka andro amony didim-pitsarany Doris Rakoto Samuel sy Nambinina Rahery Mampianina izay nahazon'izy ireo sazy miantona roa taona mitovy io. Nahiditra amponja Vonjimaika androany tamin'ny 3 ora maraina ny tale jeneraly ny KNAPS mpisolo-toerana Joseline Fridolina Tsaboto taoriny ny fakana ambavany azy tena anivo ny PAK raha ny afatra miafina nalefa ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny KNAPS ny paritaka teny amin'ny tambazotra serasera androany. Voasaringotra ao anatin'io raharaha io izay tsy mbola fantatra mazava io ihany koa ny agent comptable sy ny talemisana ny mpiasa ary ny lehibe ny mpiasa saingy nahazo fahafahana Vonjimaika raha io afatra miafina ny paritaka io hatrany. Fa ny filan-kevitry ny ministra ny 5 aprily 2024 no nanendra ny Joseline Tsaboto ho tale jeneraly ny KNAPS mpisolo-toerana taoriny nampidirina ponja Vonjimaika ny tale jeneraly teo aloha Mamy Rakotondraibe ny 12 martsa 2024 ny andindinizay ara. Ery taona sy 3 volana taoriny nampidirana ponja Vonjimaika ny tale jeneraly ny KNAPS Mamy Rakotondraibe noho ny raharaha fividianana tany 2.5 miliara ariary dia nahiditra amponja Vonjimaika androany ihany koa ny tale jeneraly ny KNAPS mpisolo-toerana Joseline Fridolina Tsaboto raha ny afatra miafina nalefa ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny KNAPS ny paritaka teny amin'ny tambazotra serasera androany. Tsy fantatra mazava io raharaha mahavoasarinitra ny tale jeneraly ny KNAPS mpisolo-toerana io raha ity afatra ny paritaka ity. Nahazo fahafahana Vonjimaika kosa ny agent comptable sy ny talemisahana ny mpiasa ary ny lehibe ny mpiasa rehefa niakatra teny amin'ny PAK raha io afatra miafina ny paritaka io hatrany. Raha tsy ivina ny 4 martsa 2024 no ny paritaka teny amin'ny tambazotra serasera ny antota taratasy mikasika ny fividianana ny KNAPS tany iray ny tetina 2.5 miliara ariary. Ny 5 martsa 2024 no niakatra fampanohavana teny anivon'ny PAK ity raharaha KNAPS ity ka nampidirina ponja Vonjimaika teny Antanimora ireo olona 5 voaroro tamin'izany dia ny tale jeneraly ny KNAPS tamin'izany ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny KNAPS ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny KNAPS teo aloha ny filohan'ny commission de contrôle atao amin'ny KNAPS ary ny tompona andraikitry ny orinasa Meridienne. Ankoatra io raharaha fividianana tany 2.5 miliara ariary io dia nisy ihany koa ny antota taratasy mikasika fampindramam-bola amin'ny tetina 1.0 miliara ariary ho an'ny komina Antananarivo renivohitra nataon'ny KNAPS izay niparitaka teny amin'ny tambazotra serasera tamin'ny volana marsa 2024 io. Taoriny poan'ireo raharaha mafana ireo no nanendrinan'ny Joseline Tsaboto ho tale jeneraly ny KNAPS mpisolo-toerana nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny 5 aprily 2024 ary izao izy nampidirina ponja Vonjimaika ery taona mahery kely aty aorian'izao ihany koa. Vahiny ny fandarana l'invité du jour anio zoma fa 13 ny volana jona taona 13 aoriny ny fampalalam-baovao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamato Elias Ralay Armanana Kristiana manao politika mpandrara mpivarotra kojakoja momba ny tantsaha iresaresaka mahakasika ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara sy ny demokrasia ary ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny fa amoka tsy ambaratelo lehibe ihany koa anasananao ary aminaraka izany. Araka izany dia Elias Ralay Armanana indray no vahiny Gasikara Fensoa ao anatin'ny fandarana l'invité du jour arahinao reny izao fampalalam-baovao izao foto izy kosa ny antsipriam-baovao. Nesorina tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana avokoa androany maraina ireo mpiambina akaiky miisa 7 miaraka aminy raha ny fampitam-baovao nataon'ny mpisolo vavazy sy ny mpikambana ao anatin'ny bureau politika ny Antoktim. Tsy misy fanazavana ny antona nesorana ireo mpiambina manokana ireo hoy ny mpisolo vava ny Marc Ravalomanana hatreto fa avy hatrany dia nasaina hiverina andakazerina fotsiny ireo mpitandro filaminana ireo. Mampametra-panontaniana ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fanjakana amin'ny fanesorana ireo mpiambina ny filoha teo aloha ireo hoy maître raha tefy mahefa mijoro kanefa efa tsy ampy ireo mpitandro filaminana miambina azy ireo hatramin'ny fotoana niverena ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teto Madagasikara. Mitatra ny andindin'izay Tojo Rabefatra sy Andry Rabesaotra. Tsy misy mpitandro ny filaminana manana fitaovam-piadiana miambina intsony manomboka androany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny fianakaviany raha ny fampahafantarana nataon'ny mpisolo vavazy sy ny bureau politika ny Antokotiko i Madagasikara. Amin'izao fotoana izao moa dia nasorona ny mpiaro ny filohampirenena teo aloha Marc Ravalomanana
nasorona zany le élément de sécurité mifilaza azy le miaro azy sy ny fianakaviany ary ny toerana misy azy. Tsy ivoka nefa fa araky ny lalàna velona de le loi 2013-001 tamin'ny 3 juillet 2013 zay mametraka ny sata manokana, mametraka ny tombontsoa azon'ny filoham-pirenena teo aloha sy ny ancien chef d'état zany na filohan'ny mpanjakana teo aloha de mbola manakiry ary tena miatra. Tokony sy mpiambana misa 20 no omen'ny fanjakana malagasy an'ity filoham-pirenena teo aloha ity raha ny voafaritry ny andinin'ny fahatelo amin'ny lalàna 13 tsipika aotraotra ray hoy ny misolo vava ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Lalàna zany loi numéro 2013-001 relative aux privilèges statutaires des anciens présidents de la République et anciens chefs d'État dia mazava tsara zany ny voalazan'io lalàna io ao amin'ny andininy fahadimy dia miresaka toy izao zany vakiko amin'ny teny frantsay le izy hoe il est attribué aux anciens présidents de la République et aux anciens chefs d'État un détachement de 12 éléments de sécurité permanents dont la mission consiste à assurer leur sécurité et leur protection ainsi que celle de leur famille et de leur résidence. Efa tsy ampy anefa ireo mpiambina nomena ny filoha teo aloha ireo hoe Julien Andriamorasata satria raha tokony 20 no isany dia tsy misy afa-tsy fito ihany no mpitandro ny filaminana nomena iambina ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoy ihany Julien Andriamorasata. Hatramin'izay dia nomena le élément reo 12 moa ny tena voalaza lalàna 20 nefa tateorina lasa 7 le izy zay aloha zany dia zavatra tsy mety zay. Ankehitriny zany dia nasokona daholo izy ireo ary nahazo baiko zany chef de corps eto faravohatra zany fa mody any amin'ny kazerina daholo ireo élément misy amin'izao fotoana zao ireo. Mitaky ny itondrana fanazavana mikasika izao tranga izao noho izany ny mpisolo vava ity filoham-pirenena teo aloha ity. Esorina tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny mpiambana manokana azy zany ireo voalaza teo ireo de te anontany tena izay inona ny antony zany le hevitra ao ambadika izay mihitsy sy ny antony zany satria raha jerena amin'ny atsipriany ty lalàna ty de tsy feno ny fepetra entina manala an'ireo olona ireo miambina ny président Marc Ravalomanana ireo mila fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra zany zahay amin'ny mampiaro ny président Marc Ravalomanana tenanay inona ny ao ambadika izao zavatra izao dia everina hoe zay hoe fanapa-kevitra tokony isa eto amin'ity firenena ity raha milaza ombiany isika fa firenena ta-andalàna ity firenena ity ny zo fototra zay ananany président Ravalomanana ny zony amin'ny ancien président azy izao alàna amin'izao ka everinay fa miteraka favoazana lehibe ho an'ny président teo aloha Marc Ravalomanana izao zavatra mitranga izao. Ireo mpiambina sivily noho izany no sisa ny andro ny tranon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teny faravohitra ary mpiambina sivily ihany koa no nanaraka ity filoha teo aloha ity nandritra ny evidinana ifotony teny lasorany atoandro teo. Efa taratra ny faniliana ny filoha Andry Rajoelina tsy ho isany mpifanandrina amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka eo ny fivoizana ny raharaha mikasika ny zoam-pirenena frantsay ananany amin'ireo aina aman-jery frantsay hoy Gérard Andriamirovasson tale général ny fiadidina ny République tamin'ny fitondran'ny amiral Didier Ratsiraka nanamafy ihany koa ny solombavam-bahoaka Fidèle Razara-Pierre tao amin'ny fandaharana miara-manonja fa mitovitovy amin'ny zavaniseho mialohany ny sininy tamin'ny 13 ny zava-misy amin'izao amin'ny fivoizan'ireo gazety frantsay an'io zoam-pirenena frantsay an'ny filoha Andry Rajoelina io. Mbola andrasana kosa raha ny filoha Andry Rajoelina ihany no voasakany amin'ny fifidianan'io na moka ny dossier mikasika ny zoam-pirenena ananan'ireo mety ho kandida hafa ihany koa i la Frantsa hoy Gérard Andriamirovasson Tojo Rabefatra sy Andry Rabesaotra. Tato anatin'ny 3 andro izao no niparitaka sy saika mahazo batoam-baovao amin'ireo gazety sy fahitalavitra frantsay ny fivoarany raharaha mikasika ny zoam-pirenena ny filoha Andry Rajoelina. Isa mamoaka vaovao tsy tapaka sy mitondra famakafakana mikasika izany ny France 24, ny France O ary ny RFI. Mbola fanombohana ihany izao fivoizana ny momba ny filoha Andry Rajoelina amin'ny haino aman-jery frantsay izao hoy Fidèle Razara-Pierre tao anatin'ny fandarana miara-manonja omaly alakamisy 20 jona. Vao manomboka raha teny président io vao manomboka io fa eritrerety tsara anao famakafakana tsotritsika mety randra zafy manatsoty eo fa nyteny hoe zany France Info zany TVM na RNM zareo ao anaty lisy nefa
lay fanazavana zany oentin'le mpanao gazety ao anatin'le izy tonga de fanazavana mazava hoe io ary fa sahirana lay mpitondra malagasy manoloanan'io de tena itsiny le mpanao gazety frantsay zany le mpiaramiasa amin'ny filoham-pirenena hoe mpamono afo. Isan'ny misy antony ary efa metraka ny filohan'ny Rajoelina tsy ho isan'ny kandida intsony ny frantsay matoa mamoaka vaovao matetika mikasika azy ireo gazety frantsay ho ihany koa i Gérard Andrialemiro-Vasson tale général ny fiadidinan'ny république tamin'ny fitondran'ny amiral Didier Ratsiraka. Matoa ny France 24 qui est quand même la voix de la France namoaka anazy omaly dikazany efa ahoana moa zany sa efa sy anisan'le kilalao ny olona ilalao amin'ny kianja sony Rajoelina. Mbola tsy fantatra kosa nefa raha ny filoha Rajoelina irery no voasakana na koa ahakasika kandida hafa ny famoahana dossier ataon'ny la France hoy Gérard Andrialemiro-Vasson. De ho hitasika neo raha ninino nivoaka eo na dossier hafa misy nivoaka eo ohatra ozy izy la France ny olona nidomanana double nationalité rehetrarehetra ho avoakanay daholo ny dossier anareo satria raha inareo eo ny mbola lany filoham-pirenena dia anaitra ny ampony malagasy izay tadiavina ikatona nefa ny ferinazo anazy anokatra fery fosiny nareo dia mbola zay zay amla sferan'izay mitovitovy amin'ny zava-niseho mialohan'iny sy niny tamin'ny 7 raha teo ny zava-misy amin'izao ho ny solomam-bahoaka Fidèle Razarapiera tao amin'ny fandarana miara-manonja ny fianakaviam-be raisam-pirenena ho izy no nampiteny azy ny resaka niny fony izy nanohitra ny Rajoelina tamin'ny tetezamita. Izahay no namoaka voalohany an'izany hoe niny zany nisy ny antso tsy ho teneniko anareo iza le ny antso fianakaviam-be raisam-pirenena ty resao nanomboka ny tenenanay nininy iny mbola tsy nisy nanonofy an'lizy akory tonga amin'ny farany ninino ny tranga fa nanao zay hoafany Andriamatoa Rajoelina miemitra ray dingana mandroso ro dingana miemitra telo dingana am'le hiran-dramora favori fa tsy kandida rehefa nametraka ny fianakaviam-be raisam-pirenena hoe tsy izy io. Tsy asakana ny fanapa-kevitra izay tian'ny fianakaviam-be raisam-pirenena apetraka mihitsy noho izany izao fitondrana izao hoy Fidèle Razarapiera. Ary zay zavatra zay mila fantatsika tsara hoe ny fianakaviam-be raisam-pirenena fa mandray fanapa-kevitra de sarotra baba ny alanao an'iny sarotra ka rehefa mbola tsy matakatra ny ozape de aleo tsy mandrefy an'ireo de nanomboka teo isan'ny mpiteny foana hoe ny fianakaviam-be raisam-pirenena azo refesiny izy rehefa matanjaka ny ozapenao fa raha mbola kelikely ozape de aza mandrefy an'io fa ny anazy rehefa x de x hatramin'ny farany iny zay zany ny azy fa ny azy rehefa hoe oui de oui fa rehefa izy ny tenenao le fomba iteneneny anazy aminao samihafa fa inonao iny tsy maintsy tonga eo. Nampatsiahy moa i Gérard Andrialemiro-Vasson fa efa niseho tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ka nitarika ny fionganany tamin'ny 7 ny tranga izay ahina azo ny filoha Rajoelina amin'izao. Ny zavatra tokotry hazava amintsika mianakavy dia ny position la France. La France nisy fahotana be dia be nataony Jacques Chirac mihitsy filoham-pirenena français no mifona zay aminareo vahoaka malagasy satria namono olona teto aminareo teto zay nanao toetra sy mendrika fony zahay namaly moa Ravalomanana tamin'izay hoe raiko zany satria za mbola steriko tamin'ny 1947 zany rena nefany zavatra sy tiany la France ny zavatra salamoiny satria ny any la France ny zavatra tadiavina de mana iny universalité ny fipetrahana amin'ny firenena sy raha rey satria ny zanany mandehandeha de sy tiany la France ho foazona sony zany le revanche na nationalisme amalifaty amin'ny la France zay mahatonga la France mifona ka zay mandakambava foana la France am'izay fifonana zay de mahita zavatra foana. Mety mbola atahorana araka izany ny mety ivoan'ny dossier vaovao mikasika ny filohan'ny Rajoelina hoy Gérard Andrialemiro-Vasson. De ho hitasika aneo raha mbola moka dossier hafa momba an'io la France momba ny Gaian Rajoelina. Hatreto moa dia samy milaza ireo mpanao famakafakana fa tsy maintsy avy amin'ny fitondrana frantsay no ny ivoan'ny antota taratasy mikasika ny zoam-pirenena frantsay anana ny filoha Andry Rajoelina.
Osika sy fampiasana osika na faux usage de faux no nataony filoham-pirenena Andry Rajoelina hoy ny filoha nasionaly ny antoko otrikafo Eliara Bevahiny androany manoloana ny fizakan'ny filoha zoam-pirenena frantsay. Anjaran'ny solombavim-bahoaka araka izany no manao fiampangana azy manoloana ny fitsarana avo ary ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana kosa avy eo no manamarina ny famadihana tanindrazana nataony Andry Rajoelina. Tsy tokony hisy ady hevitra ankoatra ny andininy faharoa amby efapolo anatin'ny lalàna mifehy ny zoam-pirenena malagasy intsony araka izany ao anatin'ity raharaha ity hoy Eliara Bevahiny. Mitatra ny andindiny izay mendrika Razafina Tsima sy Anja Rakotonoray. Tsy malagasy intsony ny filoham-pirenena Andry Rajoelina satria zoam-pirenena nangatahany azy ka tsy tokony hampisy ady hevitra ny fampiarana ny andininy faharoa amby efapolo ao amin'ny fehezan-dalàna mikasika ny zoam-pirenena malagasy hoy ny filoha nasionaly ny antoko otrikafo Eliara Bevahiny androany. Ny fitondrana ny raraina ny fitsarana ambaratonga voalohany hoy izy no tokony anamarina na manana na tsy io zoam-pirenena frantsay io ve ny filoha Andry Rajoelina. Rehefa nangataka izy dia mazava tsara zany amin'ny code de la nationalité malagasy misy an'ilay andininy faharoa amby efapolo fa foana avy hatrany ny malagasy azy any zany ny ady hevitra ao anatin'ilay izy satria amin'izao fotoana izao aloha zany dia voaporofo tanteraka fa ny filoha tokoa no nangataka an'izay zoam-pirenena frantsay zay dikan'izay tsy malagasy tsony izy fa frantsay. Dia ao aorianan'ilay faharoa amby efapolo misy an'ilay article fahaenina amby enimpolo izay milaza fa ny hanitokana afaka mitsara ny raharaha io dia ny tribunal de première instance. Zay zany ilay izy, zay ny zavatra tokony ho atao. Dia ny tribunal de première instance zany no miconstaté na manamarina ny hoe manana an'ilay zoam-pirenena frantsay tokoa ve ny filohantsika sa tsy manana. Zay zany ilay izy dia mifarana eo ny ady hevitra fa saingy izao kosa lava be raha ohatra izay ho procédure zay no rahantsika. Any amin'ny antenimieram-pirenena nefa ny fahefana ahafahana miroso amin'ny fitsarana ny filohan'ny repoblika no ny fanaovana osika sy fampiasana osika izao hoy Eliara Bevahiny. Raha ny tokony ho izy dia any amin'ireo antenimieram-pirenena zany ny ady hevitra na ny baolina amin'izao fotoana izao satria mazava ho azy zany ilay izy fa nisy faux usage de faux nataony filohantsika ankehitriny. Dikan'izay anjaran'ny antenimieram-pirenena no mandefa an'izay any amin'ny haute cour de justice. Zay zany ny zavatra tokony ho atao. Ny anjaran'ny ACC amin'izay fotoana izay dia manamaha fotsiny ilay hoe haute trahison nataony filoha ankehitriny. Dikan'izay zany tsy ady hevitra no tokony elany eo amin'ny toerana. Tsy azo ekena mantsy nitondran'ny olona vahiny any Madagasikara hoy ihany ity filohany antoko otrikafo ity. Tsy azo ekena zany hoe atao hoe famadihana tanindrazana mihitsy no azo ilazana an'izany satria tsy malagasy akory ilay filohantsika fa frantsay ary somary iverenanay amin'ny ady hevitra hoe isika eto Madagasikara dia milaza fa hoe fatra-panadra ny lalàna dia apetraka ny fanontaniana nanao inona ary zany ny ACC tamin'izany fotoana. Tsy nisy kory ve ny vérification tamin'ny dossier napetraky ny filoha ankehitriny tamin'izany fotoana izany sa ao anatin'ny firapetsapetsa ihany koa ny membre ny ACC rehetrarehetra izay nitarihan'ny filohany tamin'izany fotoana izany. Nanamafy moa i Eliara Bevahiny fa fotoana izao hijerena ny lalàna momba n'ireo hitantana ny Madagasikara mba tsy hahatongavan'ny hatrany amin'ny sefokotany no mizaka zoam-pirenena vahiny. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no hitarika ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ny 4 Jona amin'ny mahalehibe ny foloalindahy azy hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoarjaona Joshua. Ny firenena hoy izy no tokony vanjinina ka avela ny ady nanentana ny vahoaka malagasy ankalaza ny fetim-pirenena moa ny ministry ny fiarovam-pirenena androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety mialoha ny fankalazana ny 4 Jona. Nomena Ravaorvony sy Anja Rakotonoray. Nanentana ny malagasy rehetra ankalaza ny fetim-pirenena ny ministry ny fiarovam-pirenena androany. Tsy misy andro lehibe mihoatra ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fitsingerena ny fety ny foloalindahy hoy hatrany ministry ny fiarovam-pirenena. Manentana ny malagasy ray manontolo tsy ny tanterana ihany fa nanivelany ihany koa azy mba ankalaza izany ampamendrena avela ho any ny adiady kely matetika tsy fitokevitevitra fa ny firenena tokony banjinitsika amin'ny fetim-pirenena ity satria tsy misy andro lehibe mihoatra an'izao fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fitsingerena ny foloalindahy zao ahafahantsika hoe fety lehibe ho an'ity firenena malalatsika ity. Mariny ministry ny fiarovam-pirenena fa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no hitarika ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ny 4 Jona ho avy izao amin'ny mahalehibe faratampon'ny foloalindahy azy sy amin'ny mahafiloham-pirenena azy. Amin'ny
folo faratapon'ny lehibe faratapon'ny foloalonda sy mahafoloam-pirenena foloam-pirenena dia izy no mitarika an'izao fety lehibe tsy manam-paharo ankalazantsika izao. Mpitandro ny filaminana misa 7,703 no andray anjara amin'ny matso. Isan'ny fanovana entiny tafika amin'ity taona ity ny feon-kira izay saika mahazatra. Ny mampiavaka ny matso amin'ity indray mitoraka ity dia anova ny hira atao amin'ny matso izay ho an'ireo mpisoka mozika. Amin'ity zany no ampiarina azy voalohany eto raha nandao nandritra ny 30 taona teo iny feo mozika efa nazarantsika nataon'ny mpisoka mozika ny tafika iny. Fa amin'ity kosa dia nanao fikarona rarô dia amoaka ny vokatra aroenotsika miaraka eo. Androano nanatanterana ny famerenana farany ho an'ny matso izay tanterana ny 20 jona ho avy izao. Anomboka amin'ny 5 sasany maraina ny lalonana eo amin'ny kianja ny Barea Mahamasina. Isy ny avomango eo amin'ny kianja ny Barea Mahamasina sy eo amin'ny farihina nosy amin'ny andro ny fankalazana io. Tsy mandray baiko avy amin'ny olom-pirenena ny mpitandro filaminana hoy ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmaria-pirenena mahakasika ireo fiantsoana tsy hanatrika ny matso amin'ny 20 jona. No mariny ihany koa fa i Andry Rajoelina treto no filoam-pirenena sady lehibe ny folo alina ka ny toromarika avy amin'ny any no raisy ny mpitandro ny filaminana. Nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety moandroany ny zandarmaria-pirenena. Nomena Ravaorivony sy Anjara Kotonorainy hatrany. Tsy pomban-dratsy ny mpitandro ny filaminana ary tsy mandika ny lalàna hoy ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmaria-pirenena. Tsy afaka manome baiko ny mpitandro ny filaminana noho izany olom-pirenena fa ny lehibe eto amin'ny firenena no manome baiko azy ho hatrany sekretera-panjakana miadidy ny zandarmaria-pirenena. Fa zay tompoko tsy pomban-dratsy ary zay koa tsy andika lalàna hamafisina zany fa tsy afaka manome baiko anay ny civil. Nizanizy ianao raha vao miala voalohany republika andre mato premier ministre izay manana didy nameny lalàna didy an'izany dia tonga eto amiko reo ihany aloha ny fantako afaka manome baiko anay dia ampitaiko any amin'ny commande zandarmaria-pirenena le baiko manara-dalàna fa tsy hoe andana mamono olona. Ny toromarika sy ny baiko rehetra avy amin'ny lehibe faratapon'ny folo alindà noho izany no arahany mpitandro ny filaminana ho hatrany generaly Serge Gelet. Fa izahay raha ny mampitandro ny filaminana no resahana izaho satria zany no eto dia aloha zany no teneniko. Izahay dia mpitandro ny filaminana. Iza no lehibe faratapon'ny folo alindà hatreto fantatrareo ny valiny Andriamatoa filohan'ny republika Andry Rajoelina. Zay no fantatray. Zay no fantatray aloha. Ka ny toromarika zay moa filazana azy mba tsy tenenareo hoe baiko fa azonareo atao baiko koa tsy maninona. Ny toromarika avy aminy no arahanay no arahako efa niteny an'izany foana hatreto za tsy mandika lalàna amin'izany raha ohatra ka mandika lalàna za dia azo toriana za amin'izany teniko zany. Nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety moandroany zandarmaria-pirenena. Tsy miatra amin'izao taona 2024 izao ny andiny faharoa amby efapolo voalaza ao anatin'ny lalàna mifeny izy ho pirenena malagasy raha ny nambara ny mpitsara sady loholo ny Madagasikara tahina Ajaniaina Andrianandrasana. Natokana ho an'ireo mpanao fanompo-pirenena na service national sy ireo teraka taloha nazona fahaleovantena tamin'ny 790 mba hisafidianana na hijanona frantsay na izaka azo pirenena malagasy mantsy io andiny io raha ny nomariny hatrany. Midika izany ho ity loholona ity fa fanakorontanana politika no atao na mpahay lalàna na mpanao politika mitondra fanehoan-kevitra mikasika izo pirenena anana ny filoam-pirenena io. Tozy Rabefaritra sy Andry Rabesaotra. Fanakorontanana politika no ataon'ireo mpaneho hevitra mikasika ny rarazom-pirenena ho an'ny filoam-pirenena amin'izao hoy ny olona Ajaniaina tahina Andrianandrasana. Tsy ahafahana manaitra ny filoam-pirenena amin'ny toerany na manao ny motion de déchéance mantsy raha ny resaka momba izotra pirenena ananan'io fa ny fitsarana mbaratonga voalohany ihany no afaka mitondra fanapa-kevitra mikasika izany. Tsisy idiran'ny fametrahana déchéance ny filoam-pirenena diso lalana raha mamaky ny lalàna satria misy mpahay lalàna ao anatin'ireny olona reny dia hafa ny atao hoe déchéance hafa lay lazainy fa perte de la nationalité. Ny fitsarana ambaratonga voalohany ihany no mahefa tribunal civil miresaka zany atao hoe nationalité zany eto Madagasikara. Rehefa izy no mahita hoe mitombona tsy mitombona
dia zay vao afaka miroso amin'izany zavatra maro isan-karazana zany fa itony zay dia efa mahita efa tsy mitombina sahady zay zany aloha zany a dia efa entina sahady manazava ny sainy ny vahoaka mantsy zao no azavaina fa ny efa mpanakirotana iny a efa manana ny fijeriny izy. Tsy mahakasika ny zava-misy aty amin'ny taona 2024 ihany koa io raharaha mikasika ny zoam-pirenena voafaritra ao anatin'ny andininy faharoa amby efapolo io hoy ity olona ity fa voatokana ho an'ireo olona teraka talohan'ny taona 1970 sy ireo mpanao fanompo-pirenena na ny service national. Raha resaka ny artikla sasany ao anatin'ny code de nationalité hoe resa mahakasika ny nanaovana raharaha miaramila sy ny raharaha miaramila aty amin'ny 2024 ange no resahana io fa nisan'ilay transition le laps de temps dia iza ny nanao an'ilay raharaha miaramila tamin'ny andro ny fanjanantany ary iza no zo ampiasa an'izay zo zay sy sitraka an'izay. Tokony ho vakiana avokoa ireo andinin-dalàna rehetra fa tsy hisy tonona amin'izay mampety azy ho ihany koa ity olona ity. 42 nasaina ny safidy ny vahoaka malagasy ary rehefa nasaina ny safidy ny vahoaka malagasy a dia ao anatin'ny code de la nationalité mametraka tsara hoe manana herintaona tamin'izany fotoana zany ahafahana misafidy hijanona ho frantsay sa hisafidy zoam-pirenena malagasy. Dia izay le antom-pisin'ilay article 42 hoe izay misafidy volontairement choisi une autre nationalité perd sa nationalité malagasy. Talohan'io ordonnance io dia frantsay daholo satria 45 no lalàna niatra teto Madagasikara lay code de nationalité frantsay tamin'izany fotoana zany. Rehefa nanana an'ilay ordonnance 60 amin'izay isika dia nasaina ny safidy ilay vahoaka malagasy hoe hijanona frantsay ve izay efa manana zoam-pirenena frantsay sa hisafidy an'ilay mamalagasy azy mena herintaonanareo vakina amin'ny ensemble lay lalàna fa tsy le artikla tsotra tokana. Efa tapitra ny taona 1970 izany hoe herintaona taoriany nanomezana ny safidy ireo malagasy nanaiky na tsy ny zoam-pirenena frantsay ihany no nampiarana io andininy faharoa amby efapolo io ho ny olona tahina andrenandrasana ka tsy miatra amin'izao intsony. Ary rehefa rahanao ny atao hoe exposé de motif satria ny lalàna rehetrarehetra dia misy exposé de motif zay le hoe économie du présent code amin'ilay ordonnance dia tsy miresaka mihitsy izy hoe pour l'avenir fa amin'ilay fotoana ilay passage ny Madagasikara teo amin'ilay hoe nozanahana kanakany amin'ilay nahazo an'ilay fahaleovantena dia nomena safidy ilay vahoaka malagasy hoe aka nationalité malagasy izy sa hijanona nationalité frantsay teo ihany. Ary eo no nanamarina ilay fanazavany namana amin'izay hoe tsy nampiarina intsony satria tsisy décret d'application io article 42 mahakasika natao hoe perte de la nationalité io tsisy. Tsy mitombina intsony noho izany ny fanazava-kevitra momba io fampiasana ny andininy faharoa amby efapolo io ho ny olona tahina ajanaina andrenandrasana. Aty aoriana zany ranompoitra ireny resaka reny dia tsy mitombina intsony lay fifanazavan-kevitra na lay attaque politique mahakasika n'ilay hoe fampiasana ny article 42 aty aoriana satria efa betsaka ny lalàna ny fandimby betsaka ny nampiasana ny atao hoe nationalité malagasy. Voalohany moa no nisiny ny olona nitondra faniohikevitra mikasika ity raharaha ny zoam-pirenena anana ny filoham-pirenena ity. Fanodinana saim-bahoaka na diversion ininy ireo mpanao politika matahotra fividianana atao ny fivoizana ny resaka fizakan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay ho ny solombavambahoaka IRD Lanto Rakotomanga androany. Ny asa vitan'ny filoha Andry Rajoelina no tokony tsarana azy raha ny nambarany. Tsy misy afa-tsy ny fividianana ihany koa no lalana ahafahana mafantsatra izany ka nanamafy ny fanohanany sy ny mbola tokony rotsahan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho vidiana ho filoham-pirenena indray araka izany ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga. Nansir 900 tokony anarandrianjatao. Mahafantatra ny Andry Rajoelina tsara ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga fa malagasy ray malagasy reny ka tsy tokony anaiky mifanodinana saim-bahoaka na ny diversion ataon'ireo mpanao politika matahotra fividianana raha ny nambarany androany. Ny asa vita ny tokony tsarana azy ho ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga. Amiko zany dia tsy anao resabe amomba neny fa fantatro fa
Andry Amato filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina. Hitatsika amin'ny anarany, hitatsika amin'ny fianakaviany malagasy avokoa zareo. Manambady malagasy izy ary mitelaka malagasy, mahay miteny malagasy. Betsaka ny asa vitany deo kare io asa vitany io no hitsaratsika an'ilay filoham-pirenena fa mba tsy hanao diversion tsika. Ho antsika mpisehatra politika dia efa miezaka seny miantso atsika fa ho an'ireo mpanao politika izay matahotra fifaninanana, matahotra an'izay fifidianana izay dia mitady diversion izy anaovana an'izay. Tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no ahafahana mampiseho an'izay fitiavany vahoaka amin'ny filoham-pirenena ny Rajoelina izay ka mbola niantso ny rotsahana novidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena indray misy olombamamboaka Lanto Rakotomanga. Olom-pirenena izy dia araka ny tenin'ny olona anankiray izay miaraka amin'ny tiako Madagasikara dia tena miteny mihitsy izy hoe aoka ozy izy tsy isy na iray ary olona tsy afaka ilatsaka fa izay olona te ilatsaka rehetrarehetra dia alao izy ilatsaka ka amiko dia lahara-pahamehana ny fifidianana aoka re ny vahoaka malagasy irery ihany no hitsarany izany hoe tiany ve mahavita ve ny filohan'ny Repoblika Satsonga ka mampahery anazy izay amin'ny endrika tsisy dikany atao aminazy fa azakivy amin'izany fa milatsa ianao dia aleon'ny vahoaka no hitsara an'izany ho aoaran'ny olona tsy tia izany. Ny antso fitoniana ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao efa katoko ny fetim-pirenena izao ihany koa ny olombam-bahoaka Lanto Rakotomanga ary hianan-kalaza ny fetim-pirenena miaraka amin'ny filohan'ny Repoblika. Eto dia miantso ny vahoaka malagasy rehetrarehetra manerana Madagasikara. Fierté an'ny malagasy sy ny firenena ny hoe firenena mahaleo tena Madagasikara ka andeha retsika samy ampiseho an'izay fitiavan-tanindrazana izay anangana ny sainam-pirenena malagasy ary andeha anotrina ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina mivady amin'ny Amatso eny Mahamasina ny alatsinainy fa 20 Jona. Namafy moa olombam-bahoaka Lanto Rakotomanga fa tsy tokony asiana fanakorontanana intsony eto amin'ny firenena amin'izao efa fahataperany ny fehim-piasany ny filoha Andry Rajoelina izao. Fananolotra fanomezana ho an'ireo mpianatra mahatratratra any amin'ny arivo sy ireo ray aman-dren'ny mpianatra ary ireo mpampianatra eo anivon'ny sekoly EPP Ambohipo ny olombam-bahoaka ny boriboritany faharoa Lanto Rakotomanga ho fanamariana ny fankalazana ny faha-80 taona ny sekoly. Isan'ny sekoly mpanjakana voalohany nitsangana teto Antananarivo ity EPP ity ka zava-dehibe ny fikolokoloana azy ho ny olombam-bahoaka Lanto Rakotomanga. Andray anjara amin'ny fanavoazana manontolo ny EPP Ambohipo ny olombam-bahoaka raha ny nambarany androany. Non sirina efson sy tokony anarandriantsatofo. Vary, menaka, arendrina ho an'ny mpianatra. Izay no nentin'ny olombam-bahoaka Lanto Rakotomanga nanamariana ny faha-80 taona ny joro ny EPP Ambohipo androany. Samy nahazo ny anjarany avokoa na ny mpianatra na ny ray aman-dreny fa indrindra ireo mpampianatra ao an-toerana ranomariny. Amin'ity androany ity dia niavaka satria misy ny fankalazana ny faha-80 taona ny EPP Ambohipo izay mahatratra eo amin'ny arivo eo no mpianatra ato izany. Dia nanao goûter ny fanamarinana an'izany dia nanao goûter ny mpianatra izay an'ireo mpianatra ireo ary nanome arendrina taratasy nanome goûter ny koba ny ronono soja miaraka amin'ny mofo vatomamy ary biscuit dia tao ihany koa ny ray aman-dren'ny mpianatra izay nanolorana vary sy siramamy izany dia ny mpampianatra izany dia misy ny avotsorana izay enveloppe namenany zareo mba anaovana fety. Nangataka ny hanavozana ny sekoly ny tompona andraikitra ka naneho fahavononana andray an-tanana ny fanamboarana an'izany ny olombam-bahoaka Lanto Rakotomanga. Zava-dehibe hoy izy ny fikolokoloana ny sekoly mpanjakana isan'ny sangany tahaka izao. Nisy fangatahana zareo ho an'ny biblioteka izay mila fitaina izany dia nyraisiko an-tanana ihany koa ny famitana ny biblioteka ny EPP miaraka amin'ny fanomezana boky ao anatiny izany latabatra sy ny seza. Mahafinaritra ilay izy satria 80 taona ity sekoly ity anisan'ny sekoly voalohany nitsangana voalohany teto Antananarivo ka tsara ny fikolokoloana anazy ary mino fa efa betsaka ny olona
izay nasondrotra mivoaka tamin'izany sekoly zany. Nofaranana tamin'ny tsaingazokoka niarahana tamin'ny somavamboaka lantotra kotomanga moa ny fankalazana androany. Tokantrano anjatony ao anatin'ny boriboritany fahadimy no nozaray ny fikambanana fanantenana vavisaingy fanampiana nanomboka androany. Notolora ny fikambanana solombody akoho ihany koa ireo zokiolona amin'izao fety ny asaramanitra izao. Natao izao ho fifanohanana ao anatin'ny andron'ny fety hoy ny filohan'ny fikambanana vavisaingy. Mendrika razafina tsima no mitatra ny andinenzay. Mitoetra ny asa sosialy fanampiana ny tena sahirana tanteray ny fanantenana vavisaingy tary ny andriny ala Raoldina amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena 20 jona izao. Fokontany maro ety amin'ny boriboritany fahadimy no nisitraka izany. Anatanterana ny fizarana fanampiana ho an'ireo tena sahirana ao amin'ny boriboritany fahadimy. Ho an'ny androany, andro voalohany no nanolorana kojakoja ilaina amin'ny andavanandro toy ny vary, menaka, makaroni, savony sy ny sisa ary arendrina. Ny andro faharoa indray ho an'ny fokontany sasany isy ny fanolorana sakafo ara-pahasalamana toy ny vary sy laoka ary ranom-boankazo sy arendrina. Amin'ny mahafety ny andro moa dia notolorana solombody akoho ihany koa ireo zokiolona. Ny fanantenana vavisaingy moa dia fikambanana mpanao asa soa manampy ny sahirana, ny marefo ary ny zokiolona sy ny sisa izay indrindra ety amin'ny boriboritany fahadimy. Manana ny filamatra izay manao hoe aza manao kely tsy mba mamindra sy hoe miaro sy manasoa vahoaka. Amin'izao wakatoko ny asaramanitra zao dia 2 andro no anaovana ny fanampiana. Androany voalohany dia anampy fitaovana ilaina andavanandro izay na ny PPN, misy ny vary, menaka, savony, makaroni sy ny sisa, sady ihany koa ny arendrina satria asaramanitra ny andro. Ny andro faharoa indray ho an'ny fokontany sasany dia anomana sakafo ara-pahasalamana izay, misy vary sy laoka dia misy ranom-boankazo, tsy adino ny mofomamy sy ny arendrina ihany koa. Ankoatran'ireo dia misy ihany koa ny solombody akoho izay atolotra ampitiavana ho an'ny zokiolona. Izao no atao moa zany dia mba iarahana manao fety sambatra miaraka aminay mivady ety amin'ny boriboritany fahadimy sy ny ekipany fanantenana vavisaingy rehetra dia mirarisoa ny malagasy rehetra manaova fety sambatra. Nankasitraka izao fanampiana azy izao moa ireo nisitraka izany. Iraika amby folo amin'ny 100 taona taoriana arendrika ny sambo Titanic izay namoizana ain'olona 510 dia olona 5 indray no namoy ainy rehefa nipoaka ny sous-marin Titan nitondra azy ireo tany ambany ranomasina nitsidika ny sambo Titanic ny alahady 12 jona lasa teo. Adiny roa lasaka fahefa ny taoriana nidina ny sous-marin tany anaty ranomasina ny alahady teo moa no tapaka tanteraka ny fifandraisana tamin'ireo mpandeha tany anatin'ny Titan. Ho malalaka misy 20 jona kosa vao hita ny potipotika ilay sous-marin teo amin'ny toerana akaiky ny misy ny Titanic ka nilazany ny manam-pahaizana fa nipoaka ity sous-marin ity ary maty avokoa ireo mpandeha miisa 5 tao anatiny. Ny andinindinizay ary. Ny alahady 12 jona 13 lasa teo tamin'ny 9 ora maraina orany an-toerana no nisitrika tany anaty ranomasina any amin'ny fahadra-masiny Terre-Neuve any Canada ny sous-marin Titan izay nitondra mpizahatany hitsidika ny sambo Titanic rendrika any amin'ny 707 metatra na 3.9 kilometatra any ambanin-dranomasina. Raha tsy ahivina dia ny taona 1700 no rendrika tany amin'ny ranomasimbe ny Atlantika avaratra ny sambo Titanic ka olona 500 no namony ainy tamin'izany. Ny orinasa American Ocean Gate Expeditions no mikarakara an'ity fitsidihana ny sambo Titanic ity ka tamin'ny taona 1922 no nisy mpizahatany voalohany nandeha tamin'ny sous-marin Titan io. Tokony haritra adiny 7 ity fitsidihana ny sambo Titanic no tanterahana ny alahady 12 jona lasa teo ity. Adiny iray sy 17 minitra taorian'ny sitrihan'ny sous-marin Titan tany ambany ranomasina nefa dia tapaka tanteraka ny fifandraisana tamin'ireo mpandeha miisa 5 tao anatiny izay nahitana ny tompon'ny orinasa Ocean Gate, Stockton Rush, 12 taona, ny mpanamory ny sous-marin, ilay Frantsay fantadaza amin'ny fanaovana plongeon sady mpanam-pahaizana manokana momba ny Titanic, Paul-Henri Nargeolet, 17 taona, ny mpanefoefo na ny milliardaire anglisy Amy Chardin, 17 taona, ary milliardaire pakistanais mizaka ny zopirenena Britannique Shahzada Daoud, 17 taona, sy ny zanany lahy Sulman Daoud, 17 taona.
raha ny fantatra dia niandry adin'ny valo taty aoriana, izany hoe efa taty amin'ny 10:40 minitra ariva vao nampandre ny garde côte américaine ny amin'ny tsy fahazona intsony ny sous-marin Titan an'ny orinasa Ocean Gate. Nanomboka teo ny fikarohana ny sous-marin Titan mba ho fanavotana ireo pandemia isa 5 satria oxygène maharitra 470 ora, izany hoe hatramin'ny alakamisy amin'ny 2 ora tolakandro no tahirana ireo mpandeha. Omaly alakamisy ariva nefa dia hita tany amin'ny 4,000 metatra tany ambany ranomasina ny potipotiky ny Titan, ka heverin'ireo manam-pahaizana fa tamin'ny alahady ihany no efa nipoaka tany anaty ranomasina ity sous-marin ity. Omaly ihany koa vao namoaka ny tafika an-dranomasina Amerikana US Navy fa misy fitaovana top secret efa nahenon'izy ireo io fipoahana io ny alahady maraina. Teo amin'ny 7,700 metatra miala ny sambo Titanica moa no nahitana n'ireo potipotiky ny sous-marin Titan ireo. Mbola tsy nisy hita kosa ny vatana mangatsiaka n'ireo mpandeha miisa 5 mianaka hatramin'izao. PDB moa ny fanakianana mahazo ny orinasa Ocean Gate Expedition amin'izao toy ny filazana fa tsy natao ilentika any amin'ny 4,000 metatra io sous-marin Titan io fa eo amin'ny 300 metatra na 1,3 kilometatra farafahalaliny no zaka ny fitaratra nanaovana ny varavarankely na ny hublot. Marihana fa $5 na 5,9 tapitrisa sy 10 miliara FMG raha ny vola gasy no saran'ny fandehanana amin'ny sous-marin Titan io raha hitsidika ny sambo Titanica any ambany-dranomasina. Hiditra amin'ny pejy doka kosa resika. Isy ny tolotra vaovao izay karakarain'ny korana imo amin'ny fividianana sy famarotana tany izay tanterahina ny sabotsy iray jolay ho avy izao. Esika fividianana tany sy fikarakarana taratasy tany ary ny fombafomba rehetra azona tany ny sabotsy namehana no tanterahina amin'izany. Natao ity esika ity anamorana ny fahazona tany ho an'ny olona manana fikasana ividy tany, iarahana ny fiangana eny amin'ny station Jovena sabotsy namehana ny sabotsy iray jolay ho avy izao ho an'izay anao fitsirihana itoerana azona tany io ny andinindzara. Amin'ny 6 vora maraina ny fotoana iangan'ny fiara iraisana iazon'ny sabotsy namehana ho an'ireo izay vonina ny tsidika ny tany ny sabotsy voalohany volana jolay ho avy izao. Miarabe dia mbola izay eto amin'ny korana immobilier trany no miaraka aminareo androany. Manana tolotra vaovao be hoentina ho anareo indray izay mambola manome remise 5 à 10% ho an'ireo mpanjifa folo voalohany tonga manjifa ao aminay izahay. Noho izany dia miorganize visitina tany ety sabotsy namehana izahay ny 1er juillet ho avy izao. Mbola maro ny lot disponible afaka hisafidiananareo. Ny vidiny mirary ary 255 mètres carrés ny lot ambany indrindra. Ny fotoanantsika amin'ny 6 vora maraina eo amin'ny Jovena sabotsy namehana efa misy fiara iraisana ary efa tonga andomobila soma tsara sy efa azo andrenana dia manentana antsika rehetra hiaraka aminay hanatrika an'izay visity karakarainay izay. Ho anareo izay mila fanazavana fanampiny dia afaka ataonareo ny manantona anay mivantana eny amin'ny braonay centre commercial Santilo Anosizato ikorana immobilier premier étage na ihany koa afaka ataonareo ny miantso ireto laharana voasoratra eto ambany ireto. Manantena antsika rehetra ho tonga maro. Tombony lehibe ho an'ireo izay vonina hividy tany satria tsy misahirana intsony ny mpanjifa amin'ny fivezivezena amin'ny fikarakarana ny taratasy tany. Efa tafiditra ao anatin'ny vidin'ny tany avokoa ny vola amin'ny fikarakarana ny taratasy tany rehetra ao amin'ny agence Ecourang. Mbola abetsaka ihany koa ny tany azo jifaina ao amin'io ivitoeran'io izay manana ny foibe etsy amin'ny immeuble Santilo Anosizato. Manabahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity ny avy amin'ny telma Madagasikara indray no vahintsika miaraba ny Monsieur Bernard tonga soa tanatin'izao fampalalam-baovao izao. Miaraba ny mpanolotra dia miaraba ihany koa antsika ny tokantrano izay manaraka tsy tapaka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Real TV. Manam-baovao atolotra ihany koa ny telma Madagasikara amin'ny ity alina ity ndahora tatarao ampijery iny izay. Ya manam-baovao tokoa ny telma Madagasikara araka izany dia misy ny fanentanana ara-barotra na ny animation de vente izay mitondra ny anarana hoe isika miara mifety. Hitantsika izy io eto amin'ny faritry ny Antananarivo sy manodidina eny Ambatolampy ary Atsirabe tafiditra ao anatin'ilay faritra Antananarivo sy manodidina moa ny distrika anankiroa ny distrika ny Ambohidratrimo anankitelo izy teo Ambohidratrimo Atsimondrano ary Avaradrano.
io animation io moa zany a dia natao manokana mba hoe am'mahazay hoe isika miara mifety zay a dia mba hiarantsika mifety amin'izao indépendance izao nanomboka tamin'ny voalohany volana jona ka hatramin'ny faran'ny volana jona izy io a nanatanterahantsika an'izay animation zay zany. Inona moa zany tena mampiavaka nyty hetsika ity tompoko? Ny tompoko ny mampiavaka ny hetsika dia voalohany moa arak'izay hoe miara mifety azay a dia misy ny fianambidy zany mba ahafahantsika miara mifety ho iaho teo fianambidy a ho amin'ny vokatra telma rehetra izay amidy eny amin'ireny mpanjinjara ireny zany manomboka amin'ny puce izany a na ny carte sim ny telefona indrindra raha ohatra ka hijery ny telefona izay misy tosy atsika dia manomboka amin'ny 8,4 zany ary raha nijery ny Android indray tsika dia manomboka amin'ny 7,700 sy 1,000 ariary zay hoe tena promotion zany azadino ihany koa fa nisan'ny mampiavaka nyty hetsika ity a dia isaky mandray anjara ianao zany a dia mahazo fanomezana foana ianao ny fanomezana be dia be a manomboka amin'ny stylo, bracelet, casquette tonga hatramin'ny t-shirt moa zany. Ahoana moa zany ny ahafantarana hoe misy le hetsika sa misy fanentanana manokana ve mandendena amin'ny toerana manokana? Ia, voalohany indrindra aloha isika rehetra izay mampiasa telma dia efa mandray SMS zany hoe misy animation de vente izay manodidina any Antananarivo dia faharoa raha hoe raha eny toerana dia misy ny flying banner ngezabe any telma dia akoatran'izay misy animation zany ary misy animatrice tsika reny manentana manantona tsikelikely any mpandinjara tonga dia mora fantatra be satria misy sono midobodoboka eny amin'le ataoko hoe entre guillemets point de vente izay misy an'le animation zany. Misy olona manontany ny tokantrano any hoe ohatrany ahoana ny olona tokony handray anjara amin'le hetsika io sa hoe afaka mandray anjara daholo ny rehetrarehetra zay tia ilanao? Tsara fipetraka be ilay fanontanianao afaka mandray anjara daholo aloha izay olona maniry te araka amin'ny telma zany hoe maniry te hampiasa telma dia voalohany afaka mividy puce ianao dia faharoa raha tsy manana telefona ianao dia afaka manantona eny amin'ireny point d'animation reny dia mividy telefona tsy hanavana zany fa niza dia afaka mandray anjara daholo fa ny condition fotsiny dia tokony hoe manana karapanondro moa zany mazava ho azy ny olona izay mividy puce. Le fianambidy io ve manerana ny point de vente sa amin'ny hetsika ihany ny olona afaka misitraka an'izay? Amin'le hetsika ihany ka amin'le hetsika ihany zany hoe raha ohatra zao jerevantsika ho an'ny rapitso manokana dia eo Antananarivo renivohitra misy eny akaiky ny terminus ny taxi borosina Ambatondrazaka eny Tomadinika zany misy ihany koa ho Analakely misy Ambojatovo dia misy eny Anosipatrana dia raha aty amin'ny périphérie indray ny jerentsika dia misy eny amin'ny tsenany Alakamisy eo amin'ny tsenany Andorano Fotsy dia eo ambony Soitosy raha vao tonga eny zany ianao dia mahita an'le saina be telma dia zay point de vente misy an'le saina be telma sy le sono ihany no mahafaka misitraka an'le promotion zay. Intora ny teny fanentanana ho an'ny olona izay hoe tokony hanatrika ny hetsika karakarain'ny telma io? Ia, fanentanana farany ary manentana antsika rehetrarehetra izay maniry te hampiasa ny vokatra telma anantona ny point d'animation atsika isika miara mifety indépendance izay hitantsika eraky ny Antananarivo renivohitra ho any Ambatolampy ary ho any Atsirabe Ararotsy fa hatramin'ny faran'ny volana ihany izy io ary promotion tena promotion be ary tsy nenenana ihany koa satria dia misy ny fanomezana isaky ny mandray anjara ianao zany. Le animation io moa zany sy mahadivirana kely le animation ve misy artiste sa hoe animation ohatrany ahoana? Tsy misy artiste ka tsy misy artiste fa kosa misy mpanentana eny misy ankizy efa voatokana zany manao fanentanana mianime an'le izy mba ahafahantsika hoe tsy mona aminay ary indrindrindrindra mampafantatra an'le vokatra sy miaino ny zavatra andrasan'ny client aminay zany. Eny arany ankasitrahana ny avy amin'ny telma Madagasikara ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao. Misaotra tompoko. Efa taona nanolorana ny soa. Efa taona ny karoam-baovao. Efa taona nizarana antsika. Efa taona nitsidiana ny tokantranonao. Ary efa taona nizarana vaovao. Ray Jolay 2024, Ray Jolay 2024.
Real News ny vaovao marina. Ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro. L'invité du jour. Mankalaza ny fahefataona, Real TV, mieux que le meilleur. Dimapolo taona izay nilasa. Tsy mitsarotra mivoatra amin'ny lafiny rehetra izahay mba hanatranana ireo tanjona maro. Etsika maro no marina izany ka atomboka avaravarana amin'ny sokatra ho tanterahana ny faharoapolo ny jona 13 avy izao eto ny Foibe. Mitondra ny anjara biriky io fampandrosoana ny Madagasikara. Ankalaza ny fahadimapolo taona ny Banque Foibe ny Madagasikara. Tsy dia mipedy sy ny tranon-kala momba ny andiandiana. Banque Foibe ny Madagasikara, miavao sy miamafy orinantrano. Soyez les bienvenus. ITTI American High School Madagascar est une école qui pratique un système éducatif américain 100% en anglais et accrédité internationalement, en salle et en ligne pour vos enfants de 3 ans à 18 ans. Préscolaire, école primaire, collège, jusqu'au lycée. ITTI American High School Madagascar prépare de manière unique les élèves à devenir des citoyens du monde. Obtenez votre diplôme d'études secondaires à Madagascar qui est accepté à la fois aux États-Unis et à l'étranger, Harvard University, Washington State et tant d'autres. Franchissez les prochaines étapes de votre éducation ou de vos projets professionnels. Confiez vos enfants à nos enseignants certifiés et expérimentés. ITTI American High School pour un avenir meilleur. Enroll today for the good of your kids. Email Manzakalu H264N 038 69 222 43 033 07 222 43. Ny fifankatiavana fandefasam-bola avy any an-dafy makaty Madagasikara amin'ny alalan'ny Western Union, TapTap Send, Ria, Orange Money Europe, Orange Money, miaina ny sakana azo antoka kokoa. Nandritra ny 10 taona izay no nandraisana ambady vy anjara ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny fahaiza-manao sy ny traikefan'ireo mpiara-miasa sy ny mpiara-miombina antoka malagasy maro. Mbola faly mankalaza ny fety ny fahaleovantena miaraka aminareo hatrany izahay. Ambady vy dia miarahaba ny malagasy rehetra tratriny Saramanitra. Dia izany koa ry tompoko lasy tompoko vavy no masaka azo natolotra tamin'izao alina izao ankasitrahany ianao sasaraka taminay hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ny teknisianina rehetra niara nampita ny sary sy ny feo tamintsika dia mamy fotoanaonao amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Real News natolotry. Saint-Gilbert Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si Tifo eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao ny Vaux Shampoing amin'ny endriny vaovao. Vaux Shampoing
na piny vaovao be vaolinina poudre lavande sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana mbola io foana ilay vaolinina mahazatra antsika toy ihany koa Mousli, Makingeri. Am vidinin zatare armunz, tire chocolat mandarine, B-vitamine, sutkane natural. Mousli! Ari. Azo antoka foana fa atsiro na andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine libérateur. Ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérateur, une liberté de saveur.